io oro malagasy io kolokolo io misy afatra ho anao io kolokolo io ambotry firenena io kolokolo ho azaventsika amin'ny antsiprieny ato anatiny tsy andiam-panazavana manaraka ity ny mikasika indrindra izay hoe fa maninona moa zany ireo solombavambahoaka ireo no angataka ny déchéance ny solombavambahoaka namany hafa zany hoe tiako aloha no mametraka zany hoe ty ampiandohana tsy hoe ireo solombavambahoaka 7-70 na mitonona va 7-70 manohana ny fanjakana rehetra ny hoe angatahana ny fanonganana azy tsy ho solombavambahoaka intsony fa amin'izy ireo dia misy ampahany izay vondrona parlementaire mapara teo aloha zany hoe mapara ny nahalaniny ho solombavambahoaka tamin'ny fifidianana zany hoe latsaka tamin'ny anarany mapara izy dia lany tamin'ny anarany mapara ohatra na latsaka tamin'ny anarany tim izy dia lany tamin'ny anarany tim latsaka tamin'ny anarany MMM izy dia lany tamin'ny MMM latsaka tamin'ny anarany arakisika dia lany tamin'ny arakisika kanefa rehefa tonga teo anivony any tamin'ny eram-pirenena dia namadika palitao niala tamin'ilay antoko politika izay nahalany azy zany ka lasa niditra groupe parlementaire hafa tahaka ny hoe groupe parlementaire HVM zay manko dia rarany lalam-panorenany izay le 7-70 ao anatin'ny lalam-panorenany izay efa tsy najaina tamin'izany fotoana izany ary zay no hitako amin'izao fotoana izao hoe tena ny intérêt zany na ny tompony anaovany solombavambahoaka ankehitriny an'io démarche io ny fandehany zany dia tsotra tsy hoe ireo solombavambahoaka 7-70 mangataka ny fanonganana ny solombavambahoaka 7-70 zay le izy raha ohatra hoe tsotsoriny fa rehefa somary idirana amin'ny lafiny teknika kely azahoantsika azy tsara dia hoe ny groupe parlementaire tim mangataka ny déchéance ny député tim izany hoe tim nalany azy tao amin'ny fifidianana kanefa namadika palitao lasa HVM misy maromaro ao ohatran'izany ihany koa hoe ny groupe parlementaire mapara no mangataka ny déchéance ny mapara solombavambahoaka mapara lany tamin'ny anarany mapara kanefa nivadika palitao ohatra zany hoe ry vololona eny amin'ny boriboritany fa eny ohatra zany hoe ry katy ohatra zany hoe ry belle razafy mahatratra tany Manakara ohatra zany hoe ry Nicolas Randrena Solo reny zany satria nivona tamin'le ligne de conduite ny parti niala tamin'ny zotra ny joroany le antoko politikany dia azo ataony mangataka ny fialany andeha ovakiko amintsika aloha ny voalaza ny 7-70 ao anatin'ny lalam-panorenana mahazava azy tsara dia adikako amintsika amin'ny teny malagasy ny voalaza ny 7-70 io dia azo avaiko amintsika hoe zao no mampitompona n'io démarche na ny fitoriana dingana fitoriana hataony ny vondrony solombavambahoaka ankehitriny io. Article 72, durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. Durant son mandat, le député ne peut, sous peine de déchéance, changer de groupe politique pour adhérer à un nouveau groupe, autre que celui au nom duquel il s'est fait élire. En cas d'infraction à l'alinéa précédent, la sanction est la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour constitutionnelle. Le député élu sans appartenance à un parti peut adhérer au groupe parlementaire de son choix au sein de l'Assemblée. La déchéance d'un député peut également être prononcée par la Haute Cour constitutionnelle s'il dévie de la ligne de conduite de son groupe parlementaire. Tsika ko amin'ny teny malagasy zany zay mandritra ny fepitoam-piasany ny solombavambahoaka anankiray dia tsy afaka miova vondrona politika ka miditra any amina vondrona politika anankiray hafa akoatra n'ilay nalany azy tamin'ny fifidianana raha tsy zay dia voaongana izy sous peine de déchéance izay ny filaza azy amin'ny teny frantsay dia mbola anao mafisiny eo amin'ny andalana faharoa hoe raha mandika ny voalazan'izay andalana voalohany teneniko teo zay zany hoe raha mamadika palitao zany hoe mivadika vondrona parlementaire hafa akoatra ny nalany anao ny sazo ity lalàna ity 7-70 amin'ny lalam-panorenana ity dia ny fionganana izay ambara ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. La sanction et la déchéance qui est prononcée par la Haute Cour constitutionnelle.
zay zany manazava an'le hoe maninona ny mandeha eny amin'ny fitsarana voalalam-panorenana manao an'izay fangatahana déchéance an'ireo solombavambahoaka ireo izay. De tsotra be zany, ny mapara mangataka ny fanonganana ny vololona, mangataka ny fanonganana ny ry Kati, ry Abel Razafy-Mahatratra, ry Nicolas Randrenasolo, ry Maroriky, ry izy moa ny anaran'ity solombavambahoaka nantanambao manampotsy ty, izy moa ny anaran'izy ty Yasina tsy tadidiko reny zany, zay rehetra namadika palitao ry Maharantsy sy zay ny solo azy reny zany de angatahana fionganana daholo satria maparana nalany azy de namadika palitao izy kanefa rarany lalam-panorenana izay. Ohatran'izany ihany koa ny team misy an'le sabotsina mihany iny efa namadika palitao lasa ty amin'ny HVM ny avy any Ratsidiso misy solombavambahoaka avy any Tasy anankiray namadika palitao zay rehetra namadika palitao zany ka niala tamin'ny vondrona parlementaire nalany azy tamin'ny antoko politika nalany azy. Ohatran'izany ihany koa ry misy solombavambahoaka ny MMM atao tahaka ny izy moa narantsy Bebin Benja Urbain zao ohatra MMM nalany azy de nivadika palitao. Ohatran'izany zany zao dia azo toriana de zay io le fitoriana ataon'ny solombavambahoaka 3 io zany hoe tsy le solombavambahoaka 3 no mitory fa ny groupe parlementaire an'izy ireo fa ry zareo zany ny amavondrina azy de miaraka manatitra n'izay fitoriana izay eny anivony any tamin'ny era-pirenena. Tsara manko ny azahoantsika an'izay. Io oro malagasy io misy afatra ho anao io kolokolo io mambotry firenena io kolokolo io tena tsy azo ekeny io.